Ampifaliana indray no ifampiarabantsika amin'ity fotoana izay everina fa mamaraparana ny fiarahantsika ity. Nandritra ny herinandro tao anatin'ilay lohahevitra hoe fantatro izay inoako. Ny arahantsika teto koa mifampiarahaba isika, mifamparary ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra izay hitondrany antsika amin'ny fitiavana, ny fahatsarany, ny famindrapony izay mamela heloka ary manome indrindra milohana izany famelan-keloka izany ny fibebahana marina tokoa. Ahafahantsika manana antoka ary mbola manome toky antsika izy fa mpiaino vavaka mahalala antsika mihoatra noho ny fahalalantsika ny momba antsika aza. Koa alohan'ny rosontsika amin'ny dinidinika sy ny lohahevitra amin'izao fotoana izao dia sitrako indrindra ny hanasanao mba hiombona amin'ny vavaka izay hotononona. Vavaka isika tokoa. Tsy mitsahatra misaotra anao izay ray tsara indrindra izay any an-danitro noho ny fitiavana famindrapo hitondranao anay ao amin'ny Kristy. Mbola matoky ny fitondranao izahay ary mampianarana iatrany mba hitombo fiankinana aminao, hitombo finoana aminao indrindra eo amin'ny fifandraisanay aminao. Ny teny rehetra re hialoava ny fananao masona ao am-ponay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy vaovao amintsika ny fomba fitondran'Andriamanitra antsika. Satria nambara fa mahalala mihoatra noho izay fahalalantsika ny momba antsika izy. Mahafantatra ny fikasantsika izy. Mino izany ve ianao? Nisy mpitarika fivavahana indianina iray nilaza manao hoe gaga aminareo kristianina fa amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonareo ny tonom-bavaka izay reko dia ohatrany hoe tsy mahalala izay tokony ataony ny Andriamanitrareo fa ohatrany hoe miandry anareo hitanisa izay tokony ataony izy. Fanamariana ihany iny fa ny fanandramana izay efa ny fampaherezantsika talohan'izao dia nentina nilazana fa ao anatin'ny fifandraisantsika manokana, fifandraisako manokana, fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra dia araraoty mba hialana amin'ilay antsoina hoe vavaka mifantoka amin'ny tena fotsiny. Toa efa misy listra be dia be everitsika fa tsy tadidin'Andriamanitra raha tsy isika mihitsy no mampatsiaro azy. Raha iverenana kely ny ao amin'ny Mateo 9:9 ny andininy 9 moa no nilazana tamintsika manao hoe fantatry ny tompo izay tokony ho antsika. Fa ao aloha kely eo dia milaza mihitsy izy hoe everin'ireo izay mivavaka fa ny habetsahany teny ataony no henon'Andriamanitra azy. Fantatry ny tompo ry havana malala ny mahasoa anao. Ary ity fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra ity dia anisan'ny azo lazaina hoe tsy ambaratelo hanampy antsika bebe kokoa hatoky izay ataon'Andriamanitra. Zao mantsy na dia ny fahavalontsika aza, raha ny marimarina kokoa zany tsy isika no mitsangana ho fahavalo satria rehefa nahazo famelan-keloka isika matoky ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra satria nandray ny fibebahana marina hiainantsika izany dia mamela ny hafa ihany koa. Tsy manana fahavalo isika. Ny fahavalon'Andriamanitra dia mitsangana ho fahavalontsika ihany koa ary mbola tsy nofohanan'Andriamanitra izy. Mbola misy zany ny fahavalon'Andriamanitra
Ary izay indrindra no irosotsika amin'ny lohahevitra amin'ity fotoana ity manao hoe mamela n'Andriamanitra handray an-tanana ny fiainako manontolo. Zavatra misy mantsy dia izao. Ny fahavalon'Andriamanitra, ny devoly zany, Satana izany izay mampanota antsika. Izany hoe mitondra fakapanahy, mitondra foto-kevitra sy fisarihana hampanota antsika, dia tsy afaka miditra ao anatin'ny saintsika izy ary tsy afaka mibaiko ny fontsika. Fa ny ataony dia ny mampiasa sy miezaka mifehy ireo retsika ivelany. Ary izay no mahatonga antsika manao hoe tsy tokony hiankina amin'ny zavatra ivelany izay mitarika fihetseham-po fotsiny. Ny fifandraisantsika, ny fifandraisako, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria fantatrao ary fantatro izay inoako. Ny fahavalon'Andriamanitra izay mbola eo dia miasa tsy hahatonga antsika ao amin'ny fibebahana marina. Miasa izy tsy hahatonga anao handray sy hatoky ny fomba fiasan'Andriamanitra ho amin'ny famelan-keloka azo antoka. Noho izany dia miasa ihany koa izy manao izay ahalavo antsika amin'ireo fahotana, indrindra ny fahotana malaky mahazo azy ianao. Samy manana izany isika. Ny fahotana malaky mahazo ahy, ny fahotana malaky mahazo anao. Eo indrindra ny fahavalo no mamikotra. Tsy handany andro amin'izay mety fahotana efa resintsika izy. Isika tsy irehare ny amin'ny hoe za efa tsy manao an'izao, efa tsy manao an'izao, fa ny aty mbola mba ataoko. Eo indrindra izy no mamikotra. Satria iny amikirana iny no entiny amotika ny hoaviko sy ny hoavinao. Koa ilaitsika indrindra amin'izao fotoana izao ny mahafantatra ny fomba fiasan'Andriamanitra, ny mikolokolo ilay fifandraisana tsara kalitao amin'Andriamanitra, tsy miorina amin'ny izay ilainy tenako, fa matoky sy mametraka ny fiahiako rehetra, ny fiahinao rehetra eo aminy. Misy toejahatra toy izao eo amin'ny fiainantsika. Ilay antsoina hoe fizahan-toetra kanefa ihany koa manana endrika fakapanahy. Ao amin'ny Jakoba 1:3-10 dia misy fanambarana toy izao. Andriamanitra dia tsy mba maka fanahy olona. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy ilaza fa Andriamanitra no maka fanahy azy, satria Andriamanitra tsy mba maka fanahy. Mino zany ve ianao? Satria misy fotoana dia hitantsika mihitsy fa izany fakapanahy izany dia toa avy amin'Andriamanitra. Fomba fijeriny tsy fahalalantsika izany. Fa tsara ny mahafantatra fa ny teny hoe fakapanahy sy ny fizahan-toetra ao amin'ny testamenta vaovao dia fototra iray ihany. Fa ny mampiavaka azy dia izao. Satana no mampiasa azy io dia ny fakapanahy zany handavo. Misy fotoana avelan'Andriamanitra izany fakapanahy izany ho tonga eo amiko sy eo aminao, eo amin'ny lalan'ny fanandramana ara-panahy izay andalovako sy andalovanao. Fa amin'izay fotoana izay izy lo antsoina hoe fizahan-toetra. Manahoana ny amin'ny fizahan-toetra? Raha toka manana endrika fakapanahy izy araka ny fiheverako azy. Korintianina 1:10-7. Mazava ny tokom-panantenana izay omen'ny Tompo antsika. Asi ny lalana ahafahantsika miala amin'izany. Avelan'Andriamanitra ireny toe-javatra ireny. Mety manana endrika fakapanahy izy io. Mety manana endrika famaizana izy io. Fa fizahan-toetra ihany izy io. Mahasoa antsika izy io ary mety mahasoa ny hafa izay mifandray amintsika. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe mino ve aho? Mino ve ianao?
fa mbola eo ampelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Misy fiahina eo ampelatanan'Andriamanitra tia ny hitondrana ny fiainantsika. Misy mpanoratra kristianina iray antsoina hoe Ellen White, izay niresaka ny amin'ny harentsarobidy ny lanitra ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe ny hery ny fahasoavana, la puissance de la grâce. Ao amin'ny pejy 439 dia zao ny fanambarany, satria miresaka manokana ny amin'ny ity hoe hareny ny lanitra ity izy. Zao no fanambarany azy. Andriamanitra dia efa nanokatra malalaka izany hareny lanitra izany noho ny fahasoavany. Nosokafany zany harena izay misy ny fitehirizany lanitra izany, ka nomeny tombotsoa izaho sy ianao mba hanovo, mba ho afaka hanovo tsy misy fetra ao amin'izany hareny lanitra izany. Mino an'izany ve ianao? Fa misy fotoana mantsy toa heverina fa latsaka lalina eo amin'ny fanandraman'ny ara-panahy isika, satria mafy angamba ny toejahatra miseho manodidina, ary tsy vitany hoe manodidina fa misy fiatraikany mampangirifiry ny fiainantsika manokana. Ao amin'ny obolana 7 ka ny 12, mbola mafisy ny Paoly apôstôly zany ao amin'ny Hébreu 12:1 manao hoe izay tiany no anariny, izay tiany no ampandalovy ny famaizana. Natao asoantsika izany, natao hamolavolanantsika izany. Eny, mety ho fampisarahana antsika mihitsy aza amin'ny fahotana malaky mahazo antsika mba hananantsika hery hanohitra ny rasy. Mety mangirifiry izany fanandramana izany ry havana malala. Eo amin'ny fanandramany tenanao manokana dia to mihevitra ianao hoe mafy zany zavatra ataon'ny Satana amiko zany. Na mety eritreretra koa ianao hoe efa Andriamanitra mihitsy zany mamely mafy. Atodika mandrakariva ny saina sy ny fo, fa Andriamanitra tsy maka fanahy. Fa raha toka mandalo toe-javatra sarotra ianao dia efa misy lalana nomaniny afahana mivoaka, afahana miala amin'izany. Eo ampelantanany ny momba sy mombanao. Ary na dia mbola tsy foana aza ny fisian'ny fahavalo, dia efa nanomana famelan-keloka ho azy ireny isika, raha toka misy olona mitsangana ho fahavalonao. Mety misy an'izany ane any amin'ny fiainantsika any. Raha isika moa no mbola tratra ny fakapanahy manangana fahavalo, dia tonga ny fotoana izay andraisantsika ilay fiadanam-po vokatry ny famelan-keloka izay nialoavany fibebana marina, fa tsy tokony ho amin'izany ny laharana misy asy ianao. Fa raha toa mbola misy kosa izay mitsangana ho fahavalonao kosa ao anatin'ny fanandramana izay andalovana, mety miteraka ady sy fanakasakanana eo amin'ny fandrosoana ara-panahy, dia izao indrindra no fotoana izay ametrahantsika izany eo ampelantanan'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra izay tsy maka fanahy fa mety mamelanao andalo fizahan-toetra, ampiakatra anao eo amin'ny lentany ara-panahy tsara kalitao zany. Anome anao ny hery, ahafahanao mamikitra amin'ny finoana eo amin'ilay tahiry tsy mety ritra avy any an-danitra izany. Hanome anao fafana manovo tsy mitsahatra avy eo amin'ilay tahirin'ny lanitra izany. Fa ny fanontaniana mandrakariva mipetraka dia manao hoe mino izany va ianao? Andeha ovakitsika ny teny fikasana alohan'ny tondranam-bavaka izao fotoana izao sy ny fanandramana ataon'ny tenako sy ny tenanao manokana. Petera 1:4 ny 2:12.
hoy izy hoe aza gaga, aza atao zavatra mahagaganao ny amin'ny fizahan-toetra. Raha misy fangirifiriana mety mandalo zavatsarotra, aza gaga, aza atao zavatra mahagaga izany, satria fomba entin'Andriamanitra ampatanjaka anao zany eo aminy. Fomba entin'Andriamanitra ampanakaiky anao bebe kokoa aminy zany, mba ho tsara kalitao ny fifandraisako ny fifandraisanao amin'ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra izay maneho ny fahatsarany amin'ny famindrapo, ilay Andriamanitra izay mitondra anao amin'ny fibebahana marina, azahoanao ny famelan-keloka, ary ilay Andriamanitra izay mandray ny vavaka ataonao, mamboatra izany. Raha ny marimarina kokoa aza dia afaka milaza mihitsy isika hoe izy no mivavaka ho antsika, satria izy no manao ny fitarainana tsy azo tonona, manelanelana antsika, manao fanelanelana antsika, manao fanelanelana asy anao. Mino zany va ianao? Ary izy no mety hitondranao eo amin'ny fizahan-toetra fa manome lalana. Efa manomana lalana izy. Ry havana malala, tiako ny hitondra ambavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Mety andro fiomanana ho amin'ny sabata fitsaharana ny aminao amin'izao fotoana izao, na mety efa ao anatin'ny oramasan'ny sabata mihitsy ianao, arakaraky ny toerana misy anao sy ny décalage. Izay zavatra izay fa ny tiako ambara dia ity: mba ho fanandramana hitondra fitsaharana manokana ho anao ane ny fitsaharan'ny sabata, fandraisanao manokana amin'Andriamanitra. Ary raha toka mbola eo am-piomanana ianao, dia ho fanandramana mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra ane ny anananao fiadanam-po, satria matoky ny lalana hitondran'Andriamanitra anao ianao. Tiako ny hitondram-bavaka, koa asaiko ianao mba hiombona fa hisy vavaka zay ho tononona. Vavaka isika. Isaorana ianao ray tsara indrindra izay ny an-danitro, ao amin'ny fahatsaranao rehetra ny fitiavana, famindrapo, famelan-keloka azo antoka, mitondram-bavaka ny tsirairay avy, ary mbola manome hery, manokatra ihany koa ny sompotry ny lanitra, mba handeha amin'ny finoana tokoa ane izay tsirairay avy. Ka ny fanandraman'ny finoanay no ahafahanay manovo tsy misy fetra avy amin'izany tahiry ny lanitra izany, ary izany ihany koa Tompo no ahafahanay mamikitra amin'ny fomba hitondranao anay ilay planina izay azo antoka, hanomana anay amin'ny ho avy, hanananay fiadanam-po ihany koa. Tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.